Fanampiantso ireo mpitatitra an-drenivohitra sy ireo mpitatitra avy amin'ny commune ivelan'ny renivohitra ny filohan'ny délégation commune Antananarivo renivohitra moa io ariva io tapaka tamin'izany ara fa iverina hiasa ny UCTU ary miverina amin'ny zotra nahazatra azy kosa ny UCTS. Nanapa-kevitra ny iverina hiasa manomboka rapitso ireo mpitatitra mivondrona eo anivon'ny UCTU ary miverina mampiasa ny zotra nahazatra azy kosa ny UCTS na ny zotra ivelana renivohitra. Izany ny tapaka taoriana ny fiainana niarahan'ny ireo mpitatitra renivohitra sy ivelana renivohitra ary ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo renivohitra Andriamatoa Edgar Razafindrava Utolakandro teto amin'ny Hôtel de Ville Analakely. Voava amin'ny apahan'ny fitakian'izy ireo araka nambarana Andriamatoa Bernardin Andry Ambintsolomory filohan'ny UCTU. Miala koa le DG anankiroa, DG ny ATT ny ray, DG ny transport ny ray. Dia miverina any amin'ny toerana any ireo suburbaine rehetra ireo izay nisy teo ireo zany. Zay ihany ny zavatra tapaka eo. Fa raha zany ireo tsy miasa. Ary dia efa araka voalaza anay moa dia illimité io. Fa raha vaovao kosa na dia ao anatin'ny adiny roa ary dia afaka miverina miasa. Nanapa-kevitra ny ampiantso ireo mpitatitra na ny andrenivohitra na ny mpitatitra amin'ireo commune ivelana renivohitra ny PDS noho ny fahatsapany fararaha mahakasika amin'ny vantanam-ponina ny fitateram-bahoaka ka nanolora sosikevitra amin'ny isiny sata manokana amin'ny feo fitateram-bahoaka andrenivohitra. Io maraina io ny fanandrify tamin'ny fanatanteran'izy ireo fitokonana dia nanatanteraka fivoriana tetsy amin'ny biraony UCTU Ambodivona ny mpitatitra. Tamin'izany nangatahan'izy ireo ny ampitsarana fidirana ireo mpitatitra avy amin'ny commune ivelana renivohitra amin'ny fampiasana ny zotra atao anatin'ny commune ny renivohitra. Nitaky ny fametraha-pialan'ny talen'ny ATT sy ny talen'ny fitaterana eo anivon'ny ministera fitaterana ihany koa ireo mpitatitra tamin'izany.